Alady fahatelo manaraka ny Pasika isika izao ry havana. Alady voalohany amin'ny volana May koa ny lohahevitra dia hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanahy masina. Iresaka misimisy ny amin'ny fanahy masina isika mandritra n'ity volana May ity, koa dia entanina antsika andinika tsara mba hifandray amin'ny fanahy masina. Derin'Andriamanitra isika ry havana amin'ny Salamo faharoa amby valopolo. Salamo faharoa amby valopolo vakina amin'ny fandimby izany. Hoarahan'hira fa 7:30 ny andininy voalohany faharoa ary ny andininy farany. Ny hira fa 7:30 ny andininy voalohany faharoa ary ny fahadimy aorian'ny salamo. Salamo faharoa amby valopolo ho vakina amin'ny fandimby izany. Andriamanitra dia amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarana. Alaharo ny tenin'ny manitra sy ny kamoty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny, ao amin'ny maizina no andehanany, miororo ny fanambariny ny tany rehetra. Kanjo faty tahaka ny olona ihany ianareo, ary samolavo tahaka ny ankiray lehibe. Mitsangana Andriamanitra, tsara ny tany, fa ianao no andova ny firenena. Amen. Isika hivavaka. Mitsangana Andriamanitra tsara ao ny tany, fa ianao no andova ny firenena rehetra. Misaotra anao zay mankalaza anao manome voninahitra anao Andriamanitra, nahatratra zao alady voalohany amin'ny volana May izao. Tsy noho ny herinayna ny tanjakay, fa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao. Ianao ny tsimbona ny kambotsy ny mpitondra tena, ny ainy mahantra ianao, ary nijery ny voailika. Indrindrandrindra ny madinika ara-panahy indreto zay zanakao, madinika ara-panahy, noho ny fitiavanao voromaro, mba handray ny fahasoavanao. Ko atrehefeny zao fanompona masina zao Tompo, mba hovavaka tsy aroarom-paratsiny. Ka ianao Kristy no etafovoanay, satria mivory amin'ny anaranao izay. Amasin'ny fiangonanao, mba hoanitra kasitrahana eo masinao izay. Fanatitra velona masina sitrakao. Koa ianao fanahy masina ny anamasina ny fotoana manontolo, andraisanay ny fahasoavan'i Kristy. Dia Kristy izay nampiandrana hivavaka manao hoe: Renay izay nandanitra, ho masina ny lalanao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny saponao, iantataka ny an-danitra, menay miliana saza ho anay, ary melany ilokay, tahaka na melany izay meloka taminay, ary azapotrany amin'ny fakapanahy, manao fana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Ipetraka isika iomana amin'ny fiainonany sitrapon'Andriamanitra amin'ny hira fa 100 voalohany. 100 voalohany. Hamaky ny ten'Andriamanitra isika ry havako. Pitsara toko fahenina ny andininy 730 ka hatramin'ny andininy 400. Pitsara toko fahenina ny andininy 730 ka hatramin'ny andininy 400. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nitaka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindrin'ny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsokanjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abzerita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary ny Naftaly izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao, indro apetraka eo amin'ny famoloana ity volonondry ray manontolo ity, ka raha ny volonondry ihany no lenan'ny ando fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany fa ny fo maraina koa izy ka nofiazany ny volonondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba hizahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volonondry, aoka ny volonondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa no holenan'ny ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alina iny, ka ny volonondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny ando. Toizantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany ka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7. Kolosianina toko voalohany ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenohina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovanareo ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady mahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika.
Ho faranantsika ny famakinany soratra masina araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:20 ka ny 4:20 sy ny 7:20. Jaona 5:20, ny 4:20 sy ny 7:20. Andeha ara-itsangana isika ry havako hamaky izany. Fa raha tonga ny mpananatra izay raiko ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy, ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Dia rainay sy ankalazana ary membonahitra mandrakariva ianao ry Andriamanitra rainay, izay Andriamanitra velona ka miteny amin'ny olonao mandrakariva. Misaotra anao Tompo, satria ny teninao izay noenonay, novakinay teo no manambara ny sitraponao izay atolotra ao anay indray amin'ity anio ity. Ko mangataka ny fanatrehanao, ny famenonao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ty anatinay Tompo, mba tonga anay tsirairay atakatra ny sitraponao ka hankatoy izany. Ombainy fanahinao masina ny mpitandrina izay hitondra izany sitraponao Andriamanitra izany, hampahafantatra izany aminay. Amin'ny anaranao Kristy. Amen. 19:5 iain'ny afatra isika. Manasatsika hipetraka. Ho ampitombona aminao rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Kolosia. I Kolosia zany tanàna any Asia Mineure na Asia Minora, milahatra amin'ireo fiangonana 7 any Asia. Le fiangonana 7 hitantsika amin'ny Apokalipsy zany akaiky ny Efesosy zany no misy an'ny Kolosia. Io nanoratan'ny Paoly apôstôly taratasy. Ny epistily ho an'ny Kolosiana dia anatin'ny lisy natao hoe epistily ny fifatorana, satria tanam-pigadrana i Paoly no manoratra. Misy taratasy eo amin'ny 4 eo nosoratan'ny Paoly tanam-pigadrana, dia ny Efesiana, ny Kolosiana, ny Filipiana ary ny Filemona. Ireo zany natao hoe lettre de captivité na taratasy tanam-pigadrana. I Paoly zany na dia nigadra raha dia mifandray fatrany amin'ireo fiangonana iny, fiangonana izay karakaraina. Dia nahazo vaovao avy tany Kolosia izy dia nanoratra ho fampianarana, manoratra mba fampandrosoana ny fiangonana. Zay zany ny epistily eo amin'ny Kolosia aminy. Ka amin'ny toko voalohany nakatsika ny afatra, rehefa nanao fiarabana Paoly apôstôly nafatrafatra, dia nanomboko izy nilaza ny antom-bavaka. Paoly tamin'ny herintsika niteny hoe Paoly mangataka. Raha vao miteny hoe mangataka, zava-dehibe ny tenenin'ny Paoly. Paoly koa raha vao miteny koa hoe
mivavaka dia no tsara inona ny zavatra ivavahano amin'ny olona. Ary izay no akatsika afatra fampirizantsika eto hoe araka ny perikôpantsika hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanahy masina. Kristianina manaiky ho tarian'ny fanahy masina. Zay ny loha hevitra raisitsika ankehitriny, kristianina manaiky ho tarian'ny fanahy masina. Rehefa fanahy masina mitarika anao dia tsy miala ao anatin'ny trinité zany. Ho hitantsika zany Paoly apôstôly fa misy resaka fanahy masina ao, misy resaka Jesosy Kristy ao, dia misy resaka Andriamanitra ray ao. Dia ny olona mifandray amin'ny Andriamanitra telo izay ray io natao hoe tarian'ny fanahy masina. Ho zarentsika telo ary ny afatra ho antsika. Ny voalohany amin'ny kristianina manaiky ho tarian'ny fanahy masina dia kristianina manaiky ho tsilovon'ny fanahy masina. Izay le fanahy masina zay. Kristianina manaiky ho tsilovon'ny fanahy masina. Andevaka itsika ny andinin'ny fahasivy amin'ny Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahasivy vakitsika. Ary noho izany izay koa hatramin'ny andro nandresanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangatoko aminareo, mba hifenona ny farana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Avy amin'inona ozy izy? Avy amin'ny fanahy. Zay ny fangatahana voalohany ataon'ny Paoly apôstôly hoe mba ho tsilovon'ny fanahy masina ianareo fiangonan'ny Kôlôsia. Le hoe tsilovon'ny fanahy masina eto ho fenona fahalalana tsara. Maro manko ny karaza-pahalalana. Le fahalalana ambony na fahalalana tsara ny resahan'ny Paoly apôstôly eto, fahalalana ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fahalalana ny mety sy ny tsy mety, ny tsara sy ny ratsy. Fahalalana zay tena sitrapon'Andriamanitra. Io fahalalana io dia mifanaraka amin'ny soratra masina. Mila tsilovon'ny fanahy masina zany tsika fa io baiboly io alabe mahavery rehefa tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Mba hamandotra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny olona. Fahalalana tsara ny sitrapony fa tsy ny sitrapon'olombelona na ny fahalalan'olombitsy. Ary io rehefa tsy mahazo fitsilovana fanahy masina ny olona dia mahavery ny soratra masina. Aiza moa tsy sasany tsy ahita anjely miteny hoe kotosikor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 o
tsilotraina avy amin'ny fanahy masina izy. Zany no natao hoe tenin'ny anjely. Ao anatin'ny fitsilovan'ny fanahy masina zany amin'ny fahendrena. Misy manko ny olona mahay fa tsy manam-pahendrena. Ny fahendrena avy any ambony ho Jakoba dia madio aloha, mora lary, tia fihavanana, be vokatsoa. Satria fahalalana koa mampieboebo indraindray, mampirehire raha tsy misy ao le fahendrena. Mahavery koa ny fahalalana, mampanao tao foana. Tsy vitan'izany ihany fa rehefa tsiloviny fanahy masina tsika dia manana fahazavan-tsaina, intelligence. Misy manko ny olona manam-pahaizana fa tsy mahira-tsaina, ambany fisainana. Be dia be ny manam-pahaizana aty amintsika fa tsy afaka mampandrosa ny Madagasikara satria le toe-tsaina ao anatinao tsy mivoatra. Mahay izy ary ny lafiny siantifika fa zay ampiarina an'izany tsy hitany. Ka mila ny fitsilovana amin'ny fanahy masina io isika, ary zay no angatahanao Paoly apôstôly. Mila fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina isika. Mila fitsilovana ny fanahy masina. Nenge vakitsika ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo. Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo. Ny andininy faha-enina amby roapolo. Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny andininy faha-enina amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny mpananitra dia ny fanahy masina zay raha miray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsarana ny zavatra rehetra zay nilazaiko taminao. Misy asa anankiroa ny fanahy masina ao, fonction didactique et fonction psychologique na mnématique. Inona le asa anankiroa izy io? Mampianatra ny ray aman-dreny, mampahatsiaro. Ary zay le fahalalana eto. Asan'ny fanahy masina zany ny miasa amin'ny saintsika mahatonga antsika hatsiaro. Izy ny mpampianatra mahay indrindra. Ka rehefa ampianarin'ny fanahy masina tsika lasa mahay, mahalala no hendry. Ka amin'ny olona manaiky ho tarian'ny fanahy masina zany dia manaiky ho tsilovo ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra ataony, misy tsilotsaina azonao. Anapa-kevitra ianao, tsilovo ny fanahy masina.
Ividy ianao ivarotra tsy lovo ny fanahy masina. Anao tetikasy ianao tsy lovo ny fanahy masina. Ivavaka ianao tsy lovo ny fanahy masina. Amindinika soratra masina ianao tsy lovo ny fanahy masina. Manaiky ho tsy lovo ny fanahy masina. Fa ny zavatra faharoa koa, manaiky andeha ao amin'ny Kristy. Mandeha ao amin'ny Kristy. Sokafy ny Kolosianina nareo ry havana. Toko voalohany andinin'ny 10 sy ny 110. Andinin'ny 10 sy ny 110 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mba andehananareo endrika izy anaovana sitrapona amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny falana tsaran'Andriamanitra ary ampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahitra ho amin'ny faharetona rehetra sy ny fandeferana amin'ny fifaliana. Mila mandeha ao amin'ny Kristy isika mba andehananareo rehefa tsy lovona. Ino tahaka ny olona mandeha rehefa mandeha amin'ny alina anao dia mila inona? Mila jiro, mila lampe torche, tsy lovona aloha. Rehefa tsy lovona ve mijanona eo fotsiny? Mila maninona? Mila mandeha ianao. Mandeha aiza? Ao amin'ny Kristy. Mila mandeha ao amin'ny Kristy ianao. Mandeha amin'ny fahitsian'ny Tompo, manatanteraka sitrapon'ny Kristy. Mandeha ozy izy ka mitombo mamoa tsara, mitombo matanjaka tsara satria mahazo hery na energia avy amin'ilay fahazavana fitsilovan'ny fanahy masina dia mandeha tsara. Vonona amin'ny zavatra rehetra sady miaritra no maharitra. Ary izay ny havana ilaina amintsika kristianina amin'izao mila faharetana sy fiaretana tsika amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao. Amin'ny faharetana sy ny fandeferana. Mila manana fandeferana ianao mandeha amin'ny Kristy. Raha tsy miaraka amin'ny Kristy ianao mandeha amin'ny Kristy tsy manana faharetana, tsy manana fiaretana ary tsy manana fandeferana. Ary rehefa nananao zany mandeha amin'ny Kristy ianao dia lasa faly, mandefitra amin'ny fifaliana. Zegny mahatonga ny Jaona ihany toko 7:7 fantatsika tsara hoe izaho no lalana sy fahamarina ary fiainana. Kristy zany rehefa tsy lovo ny fanahy masintsika dia mandeha amin'ilay lalina atao hoe Kristy. Zay navianirantsika hoe mandeha lalina volamena. I Kristy io tsy misy mankana amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Kristy. Izy zany ny lalana tsy maintsy andehana amin'ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina tsy manao zavatra hafa fa manondro an'i Kristy foana. Ny fanahy masina manondro an'i Kristy hatramy. Jaona toko 10:20 vakitsika. Jaona toko 10:20 sy ny 7:20 izay nivakina teo. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Fa raha tonga ny mpananitra izay raha ao aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarina izay mivoaka amin'ny ray. Izy ny vavolombelana ambara ahy ary ianareo koa dia vavolombelana ambara satria ianareo efa teto hatramin'izao. Iny any asan'ny fanahy masina ity mitsilo. Mitsilo izy dia manambara io Kristy io no arahana io lalana io. Itsika moa ray avina rehefa mandeha moa le toerana tsy lovona nandeha amin'ny tongotra ao sa amin'ilay tsy lovona? Misy olona ve mandeha hoe tia ny tsy lovona dia toeran-kafa izy no mandeha? Kanefa zay ndraindray no ataontsika amin'ny fiainana. Ny fanahy masina fa mitsilo hoe io andanana io lalana io. Izy ny vavolombelona manambara aho Kristy. Mbola mandeha lalakafa ihany ianao ndraindray. Dia vao tsy gaganao raha vao mbola fantsika ny tongotra ao ka tsy ilay tsy lovona kosa ilay andananao ni. I Kristy no ambaranao. Ary ianareo koa dia vavolombelona manambara ny Kristy. Zay mitsolovona zany io Kristy io fanahy masina miantso olona koa aty ilay lalana. Io Kristy. Manaiky tsy lovon'ny fanahy masina ny voalohany ho isitsika teo dia ny faharoa inona? Mandeha ao amin'ny Kristy dia miditra amin'ny fahatelontsika mibanjina ny ray. Rehefa mandeha koa mila direction sa tsy zay hoe mankaiza moa izy ity? Mila zotra direction. Aiza ny zotra mankaiza? Mankana amin'ny ray. Vakitsika ny Kolosianina antsika teo toko voalohany 2:12 hatramin'ny 4:12. Kolosianina toko voalohany 2:12 hatramin'ny 4:12 vakitsika. Ka misaotra ny ray izay mampamendrika antsika nanjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava
sady nafaka atsika tamin'ny fahefany ka mamindra amintsika anjanana atsika fanavotana sy famelana mihitsy mila mibanjina n'le zotra na direction ianao rehefa mandeha tsarona tsara rehefa manao matso ny miaramila dia misy atao hoe banjina avy banjina valina banjina loha zay le banjiny tsy very mihitsy ny miaramila rehefa manao an'ireny satria misy foany le mibanjina n'le lalina mitarika le manao banjina mitodika amin'ny olona manaraka fa le mibanjina loha iny mitondra an'le izy ohatr'izay koa tsy vitany hoe tsy lovon'ny fanahy masina isika fa misy lalana le fa mizotra mankaiza io mila mibanjina ny ray feno fisaorana misaotra n'Andriamanitra ray tsika izy satria nahatonga atsika mendrika izy manana lova itsika lovan'ny olona masina zay ny miandry atsika inona ny miandry atsika ao manana atsika zany a herijika na motivation satria miandry ao n'Andriamanitra ray miandry ao ny fahafahana sy fanavotana efa azotsika zany efa tafiditra amin'ny fanjakany zanany itsika efa mpandova miaraka amin'ny Kristy isika nalana tamin'ny maizina mankao amin'inona mankao amin'ny mazava zay le isika izy ka mila mibanjina an'io ianao aiza tsy mety manko ry aby na raha mandeha tsisy tanjona fa aiza ny arrivé ao amin'ny ray ny arrivé zay nananantsika fanavotana dia famelana ny elotsika efa nanantsika io famelan-keloko io ary zay nomeny tompo atsika mandrakariva ary zay le olona tariny fanamasina mamina n'io famelan-keloka nomeny tompo io jereo ange ny Romanina toko 9 Romanina toko 9 itsika zany rehefa mibanjina ny ray dia tsy maintsy tafita tsy maintsy misy tanjona ny fiainana Romanina toko 9 nandininy 7:10 hatramin'ny 7:10 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo fa zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray fanampandevozana ho amin'ny tahotra ndray ianareo fa nandray ny fananjanaka natsankana zay anjotsika hoe Aba ray ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova eny fa mpandovan'Andriamanitra ny mpiraliva amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika dia mba hiara-mambonahitra aminy zay tariny fanan'Andriamanitra izy zanakiza zanak'Andriamanitra zay tariny fanan'Andriamanitra ka tsy matahotra tsika miantso azy ray satria tsika zanaka natsangana tsy zaza sarotsony tsy miantsoantso fahatany fa azo antoka mihitsy ka tsy matahotra tsika miantso hoe Aba ray eo tabidio tsara nefa isaky ny manonana hoe renezana an-danitra na ray fa namasina koa miara-miteny hoe eny marina zany ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika sanatria ny vavany ry havana misy olona miteny hoe za zanak'Andriamanitra ozy fanantsy koa raha tsinona koanao Andriamanitra hoe anona zanaka ohatranao tabidio fa misy olona tsy ekeny fanahy masina ho zanak'Andriamanitra fanahy masina zany miara-miteny aminao zanak'Andriamanitra ozy fanahy masina ok marina zany zay ianao va zanak'Andriamanitra ka ny zanak'Andriamanitra zany a dia mpandova miaraka amin'ny Kristy izy mibanjina ny lova anan-danitra fa hiara-mambonahitra amin'ny Kristy izany zavatra zany a nangatahan'ny Paoly ho an'ny Kolosia mbola angatahantsika ho antsika rehetra mila manaiky ianao a ho tsy lovo ny fanahy masina dia mandeha amin'ny lalana atao hoe Jesosy Kristy dia mibanjina an'izy mibanjina ny ray isika mpitsara toko 9:7-30 zay nge nataon'ny Gideony mpitsara toko 9:7-30 i Gideona faralahy ao amin'ny ray aman-dreninao tsy matanjaka akory fa ny fanahy masina ho ny soratra masina nahatonga azy navita famonjena ho an'ny Israely vakitsika ny mpitsara toko 9:30 ary nitsindriny mpitsara toko 9:7-30 ary nitsindriny fanahin'i Jehova Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivorona naraka azy ny Abiezerita zay
noho ny fanahy masina tao amin'ny Gideona zany dia nanaraka azy ny olona fa tsy noho izy matanjaka, tsy mbola nanao miaramilatra izay niainany Gideona. Mpiompy sy mpamboly izy fa ny fanahy masina ny tao aminy. Inona ny nentin'ny Gideona moa ny ampianarana tamin'ny sekoly laby tanatin'ilay siny moa? Tsy jiro ny nataony tanatin'ny siny tamin'ny sekoly laby ny anarantsika, dia nivakiny iny dia tetra ny olona nahita ilay mazava. Izay ny sary eto. Ny kristianina manaiky ho tarian'ny fanahy masina ry havana dia manaiky aninona moa? Ho tsolovo ny fanahy masina, mandeha ao amin'ny Kristy ary mibanjina any Andriamanitra ray, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izay nambarany amintsika izany ry havako, dia andeha hifony eo anatrehany isika satria tsy nahatanteraka izany. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, nampahafantarinao anay ny sitraponao izay milaza aminay fa ny olona manaiky ho tariany fanahinao masina dia manaiky ho tsilovin'izany fanahy masina izany. Ka izany no mahatonga anay hatakatra ny sitraponao Andriamanitra, manana fahendrena ihany koa ary anananay azahoanay fahazavan-tsaina. Ny olona manaiky ho tariany fanahinao masina ho ny sitraponao dia manaiky handeha ao amin'ny Kristy. Rehefa ao amin'ny Kristy dia manao ny sitraponao, mitory ny filazany tsara ary manana faharetana mandrakariva na inona zavatra miseho. Ny olona manaiky ho tariany fanahy masina ihany koa dia mibanjina ny zotra dienao Andriamanitra rainay. Andriamanitra, mamindrafo aminay fa izany sitraponao izay nambaranao taminay izany dia tsy notanterahanay. Nandeha tamin'izay takatry ny sainay izahay fa tsy manaiky ho tarianao. Tsy nandeha tao amin'i Jesosy Kristy izahay ary izany no mahatonga anay tsy manatanteraka ny sitraponao mandraka ankehitriny. Tsy manao ny asa fitoriana izay nampanaovinao anay, hany ka tsy mba manana faharetana ihany koa vokatr'izany amin'ny zavatra rehetra izay miseho. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mifona aminao izahay satria tsy hainay ny nibanjina anao. Na dia Andriamanitra rainay ianao ary zanakao izahay, tsy mba nitanterahanay izany. Mamela ny elokay, diovy sy avaozy izahay mba hahatonga anay hanaiky ho tariany fanahinao masina ka hankatoy izany sitraponao izay nampahafantarinao anay fiangonana teo izany. Amin'ny anaran'i Kristy no angatahanay ny famindrampo sy ny famelan-keloka. Amen. Amen.
ambin'ny folo amby efajato nandininy voalohany sy ny fahatelo. Roa ambin'ny folo amin'ny efajato nandininy voalohany sy ny fahatelo. zay mibebaka mariny koka manaiky zany fitarian'ny fanamasina izany mitsangana ndray ny teny somafaly fa mafa ny fahotantsika ny tompo. Hoe ny apôstôly masina ary toy zany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fatatsika zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy ny mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona ary zay mandinika ny fony malala ny hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fona no an'ny olona masina. Mafantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araka ny fikasany raha teo satria zay famitany raha teo nitendreny ka hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy ary zay nitendreny no antsony koa ary zay no antsony no amarininy koa ary zay no amarininy no nomeny voninahitra koa. Noho zany ary havany dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo koa samia amin'ny diran'ny Tompo ianareo. Ninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra.
mivavaka sika ry aminy. Misotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fany masina noho ny mbola nahafahanay niombona teto indray. Ny fanainao masina tokoa no nitarika anay ary ankehitriny izay dia vonona anaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Ka ho kristiana manaiky ny fitsilovan'ny fanahy masina izahay, indrindra amin'ny famakinay ny soratra masina, ny fijerinay ny soratra masina, dia mba ho fahalalana manaraka ny sitraponao Andriamanitra izany. Tsy ho very foana izahay amin'ny fandiniana izany soratra masina izany. Azo fahendrena tokoa izahay, azo fahalalana tokoa izahay. Ary izany fahalalana izany dia tsy ho haingo ny atidohanay fotsiny, fa tena ampiarinay marina ary tsy reharehanay na hebebonay izany, fa ny sainao Kristy izay manetry tena fatratra no ao aminay. Ankehitriny izay dia vonona ary anaiky mandeha ao amin'ny Kristy, mandeha amin'ny lalana tsara izay hitondrany anaiky. Tsy mivilivily izahay, ary lalana marina no alehanay fa tsy lalana mikototona, lalana makany amin'ny fahatsarana, satria ianao Jesosy Kristy, ianao izay namonjy anay, no nitarika anay ao amin'ny ray, lay tanjonay, lay mazava, ary raha mandre izany izahay dia manana fanantenana ao anatinay ary mandeha amin'ny lalana mahitsy, satria ao amin'ny ray dia misy ny fiainana mandrakizay fanampanantenanao. Ka vonina izahay ankehitriny, satria ao aminay izany finoana izany, ao aminay izany fanantenana izany, ary ninona miseho amin'ny fiainanay dia tsy ho very toky izahay, satria ianao dia efa nampanantenanay. Ary ankehitriny izay dia vonina hatrany hikatsaka ny tavanao Andriamanitra. Ka mitarihanay fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny kristiana manaiky ho tsilovan'ny fanahy masina, manaiky mandeha ao amin'ny Kristy, ary mibanjina ny iray ry havana dia samy manambara ny finoany. Ka andehantsika hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana Nikianina na ny laharana faharoa izany ao amin'ny fanekem-pinoana. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohizao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy naharina izao rehetra. Noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofy avy tamin'ny Maria Virgine, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pontius Pilato izy, maty izy ka naleva, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ny tanakavanan'ny rano. Avy any ivinyndray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, nizika mino ny filaonany iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manera ny sorotolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Akipetraka ny fiangonana. Hoe ny soratra masina, lazaiko amin'ireo marina dia marina koa raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana, ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako mitoetra ao amiko, ary izy amiko. Misy izao fandraisany fanasan'ny tompo izao izay manambara ampahabe maso amin'ny tenin'ny tompo izany, ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Hivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy, manana ny fahefana rehetra nan-danitra, le mazava amin'ny mazava, hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ray ianao. Ko ankehitriny fantatray izany fahefana izany izay ekeny anjely, tsy ombialinalina ny apôstôly sy ny martio rehefa aminao. Ko mianty izay tompona dia mbola ety amin'ny tany aza, manoloana izao sakramenta masina izao. Mba miangavo izay mba hoentin'ny fanamasiny ny fiobina ny fankalazana fanomezam-boninahitra ataonay izay manao hoe
fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso any ity no tenaka izay omena ho anareo izao nataovy ho fahatsiarovanahy. dia arak'izany koa nikapoaka rehefa ninana toy izy misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ilay rano fanekena vaovao izay alatsaka ho andrehetra ho famelan-keloka izao no ataovy fahatsiarovanahy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana inareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika. Ry tompo renaizy nan-danitro, indreto zahay manao ny fahatsiarovana tongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana avy mitoerany maty ary ny fiakarana amboninahitra sy ny fonany mandrakizay ho anahy. Mitalao sy miandry ny fiverenana izahay ko mba hafeno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay iray io ta io tanteraka sakramenta masina izao hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le naterina ndray mandeha monjy eny teo miazo fijaliana. Miano taminao zay ry fanahy masina mba hiasa aminay sy amin'ny reto famantarana hita maso reto. Amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasiny torak'izany divay mba hanambarana ny Kristy. Ianao fanahy masina hiasa aminay ahatsiarovana tafaray marina tokoa amin'ny tena mandrany Kristy rehefa miombona amin'ny divay sy ny mofo zay. Satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary aminao Andriamanitra ratsy tokoa mba mifiraisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Nikapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ilay rano izay nalatsany ho antsika. Voakary isika iombona mivavaka fanetretena imbonana manao hoe Tompo, tsy mendrika ny tao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika ny tenao mba tafitranoko ao. Tompo, tsy mendrika ny tsimina izay sombisomby latsaka amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa hoy ianao hoe izay manatonavy tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Hoe Kristy Tompo andeha fevoavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra, ny raha fa fito amin'ny zato amin'ny mpizaranany mofo sy ny kapoaka. Fanahy. Amen.
fahavalo. Efatra amby 20 ny mofonaina no atolony anao manaiky mba olona. Jesosy Kristy lay mibaiko atsika mba hanaiky tsy lovon'ny fanahy masina sy mba manaiky andeha ao amin'ny Kristy raiso any ity no tenako izao nataovy ho fahatsiarovana. Jesosy tompo no nanolotra ny ranomasina ho avotra. Hoy Jesosy Kristy tompo aminao izay manaiky ho tariny fanahy masina ka mibanjina ny iray sotroinareo rehetra ity fahitiny rako dia ilay rano fanekena vaovao izay nalatsako andrehetra famelan-keloka izao no tao fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo.
Misaoranao zay Andriamanitra feonandre arak'izay mety zao sakramenta masina izao. Any-panahy mahavoky zany sakafo ny fanjakan'ny lanitra. Da nasitrana aretinay tokoa ianao, ary manavitra ny ainay tsidina andavaka ka misaotra amin'ny tompo ny fanahinay. Amen. Ny afatra ho antsika dia Efesianina toko fahaefatra andininy fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Hoy ny apôstôly masina: oka tsy avoky ny vavanareo izay teny maloto, fa zay tsara ho fampanosoana arak'izay tokony hanaovana mba ahazoan'izay miaino fahasoavana, ary azy mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny rakim-pisaorana amin'ny hira 1telonjato.
mipetraka ianareo. Soran'Andriamanitra isika ry havana natotosa zao fanompoam-bavahana izao ny vaovaontsika zany dia miroso miaina amin'ny fiainam-piangonana isika, angatahana ny fikambanana ny sampana ifandray amin'ny olona ao anatiny ao, amin'ny telefônina ny tena resahana, amin'ny tanotaniany namana sao dia misy tena sahirana loatra. Fantatsika fa miantona avokoa ny toroatentsika na ny tetikasa tetikandro tetibola zany, kanefa ny raha sosialy alao mba amin'nytanina ihany ny namana. Rehefa tena misy sahirana loatra milaza miborony fiangonana ny sampana dia manao tetikasa kely na mimpina reny namana reny, ny PPN ny tena resahana ny lafiny fivelomana. Sao dia misy olona tena fahoriana any tsy manan-koanina na bokana hofatrano na takan'izany, alao mifampitsinjo samy kristianina ny sampana mahalala ny olona ao anatiny ao, ny mpiandry tsara dia mahalala ny ondriny amin'ny tanotaniany namana dia miresaka miborompiangonana mihera dia mifanampy zany amin'ireo. Ny fotoam-pivavahana isam-piangonana ivato tsy ampahibe dia mitohy ihany, amin'ny enina sasany any vato manomboka amin'ny sivy sasany aty ampahibea dia mitohy hatrany amin'ny fidirana faharoa fahatelo arakaraka izay amaron'ny olona io zany. Dia mitohy azadino ny rojom-bavakantsika isaky ny amin'ny valo alina tahaka ny fanaontsika ihany dia manao rojom-bavaka isika. Tonga amin'ny fotoana rojom-bavaka amin'izao volana May zao tsika ry havana, dia nareo zay teraka volana May zany mba hitsangana hoentina mibavaka zany, zay tonga tsingerin-taona amin'izao volana May zao. Ny izay nahatsiaro fahasoavana manokana dia miboka ary hitsangana zany hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny marary sy manana ny marary hitsangana, zay manana olana manokana tiana fampitoloana mbavaka hitsangana, zay ny dionam-pahoriana naiza naiza misy azy reny fahoriana reny hitsangana hivavaka isika. Mampianaranay anisan'ny andronay anananay fohendry, nisaoranao zay Andriamanitra raha manisa ny andro iainanay. Eny raha manisa izany koa nefa zay dia nisy ny dionam-pahoriana ny sasany, tsy nahatrahatra izao volana May izao. Ianao Andriamanitra ny fampinonany ampionina azy ireo ampibalika ny tara-pahazavana, sahirana izy ireo tamin'ny fahoriana sarakirery satria betsaka ny tsy afaka namonjy. Fanao Andriamanitra ray ny kambotsy ny mpitondra tenany ampahery azy ireo. Ihany kambotsy ny mpitondra tena ianao, anasitrina ny fery amin'ny ratram-po amin'ny fisarahana ety an-tany, ka meny fanantenana eo amin'ireny havany reny, ka amin'ny anaranao no amangina azy ireo mba ho fampahoriana ho fafahanao ny ranomasina. Mivavaka izay ho an'izay manana olana, indinany amin'ny tsy fisina, olana amin'ny fitsarana, amin'ny raharaha momba amin'ny tenany, ny amin'ny taminy, ny amin'ny fananana, ny amin'ny vady aman-janany, ny endrika olana sy maro samihafa mifanenjena atao amin'ny tsy ty. Mianta aminao zay Tompo. Tananao mahery ny miasa tsy misy maharomboka ampelantaninao. Tsy ho ataonao mitovana eny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ko valianao vavaka izy ireo, vahanao ny olana, halavirinao azy ny tahotra sy ny ororo, fa efa nifenomenao fanahy mahery sy fahonona ny tena ary-fitiavana izy ireo, ka hivatsy ho ela zany olana izany. Misy ny marary sy ny manany marary amin'ny trano fiangonana, any amin'ny hopitaly, any amin'ny tokantrano tsirairay, any amin'ny fiara fitaterana, misy ny miasa mamindra-fo. Anendry ny loharanon'aretina ianao asitrana azy ireo, anamaivana ny fanentenana, anorohevitra ny mpitsabo, anomehery ny fanafody ampiasaina, ka hitsambikina tahaka amin'ny diery izy ireo hideranao, ka nasitrana azy ireo tokoa ianao. Nisaoranao zay Tompo, ny amin'ny fahasoavana maro samihafa omenao ny mpanomponao, mahita lalina nomezana fahasoavana anay hatrany ianao, na dia misy zao fiboana izao. Hita tokoa fa ny tananao tsy fofa mahavonjy ary sofinao tsy landalovana fa mare, ka nomenao zavatsoa reto havanay reto, ara-panahy, ara-pananana, ara-pitiavana, ara-tsaina, ara-pitaovana, fanomezam-pahasoavana maro samihafa, fanomezana maro samihafa araka izay hitanao fomasoa azy, koa mideranao izy ireo mankalaza anao, koa mba ny fahasoavanao ne izany fanomezana izany mba hahasoa ny tenany sy ny hafa. Tratra ny tsingerin-taona reto havanay reto ka manisa ny androny, ianao na nilava ny andro-piainany, ko fifaliana miaraka aminao,
itsolovinao tokoa izy ireo mifananao masina andeha eo amin'ny Kristy ary banjananao ray ko anao Andriamanitra balika mitara-pahazavanao ka ankalaza amintsika eritaona amin'ny fifaliana izy satria miaraka aminao tsy miarena ankalazana an'izany ny zava-dehibe fa noho izy matsiaro fa Andriamanitra nanome fofinaina mahavelona ianao iamin'ny toeran'ny fahavelomana manana amin'ity angatahana zay tsirairay avy na ny mipetraka na ny mitsangana na ny amperinasa ankehitriny tsy maintsy miasa noho ny maha-olombelona ka ianao Andriamanitra ny amaly vavaka na mbola tsy mangataka azy zay dia fantatrao ny mahasoanay ko omeo azy araka ny haben'ny rofonao ny amin'ny anaran'i Kristy velona sy manjaka miaraka aminao sy ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen dia mirary soa antsika rehetra tratry ny tsingeritaona misaotra tompoko marina zao fotoana zao ry tsika ry havana ny hira famaranana ny 5:30 no raintsika mpitsanganana dia atolotra miaraka amin'izay koa ny sodrano nareo aneny Tompo ka iaro anareo mpamirapiratra ny tavina aminareo aneny Tompo ka ianatra anareo nanatra ny tavina aminareo aneny Tompo ka anome anareo fiadanana petraka ivavaka mangina isika tompoko ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen